Ohatran'izay ihany koa no anaovantsika ny Madagasikara. Marina fa miha-mahantra ny maro anisy mikosofana amin'ny firenena. Zavatra lavaka be no nandraisantsika n'ity firenena ity. Ny zavatra simba ho amboarina, ny zavatra tsy mety ho atsaraina. Ka ohatra nanaovantsika ny boulevard Ratsimilao io no anaovantsika ny firenena, amboarintsika, hoarenitsika ary tsy maintsy mandroso Madagasikara. Anisany faiblesse ny fitondram-panjakana ity diany tsy fanekeny izy ireo zay andraikitra izy ireo zay. Zay zavatra rehetra miseho eto amin'ny firenena ity dia lazainy fitondram-panjakana fa avy amin'ny hafa foana. Zay ahilika any amin'ny hafa foana ny ratsy ary tena ny frantsay manana ny toe-tsaina ohatran'io ny frantsay, ka zany tena manambara mivantana fa tena frantsay marina ny filoham-pirenentsika. Ohatra misy foot ohatra ny resaka football, rehefa resy ny ekipa frantsay dia mitady izay coupable amin'ireo mpilalao ireo ny frantsay hoe ianona nge, le gardien nge, le défenseur nge, le attaquant nge, ohatran'izao hoe zay ny toe-tsain'ny frantsay zay, dia zay koa ny toe-tsain'ny Rajoelina zao. Satria manino hoy izy hoe firenena efa potika no ny raisy no hono. Dia zao fahafiry Madagasikara tamin'ny taona 2024 ny raisin'ny Rajoelina dia fahafiry Madagasikara amin'izao taona 2024 zao. Fahafiry fa raha faratsy mba nijanona teo amin'ny laharana nisy azy raha toka tsy afaka androso hoe efa potika dia sarotrana tonga anazy androso. Fa tena tsy nijanona teo amin'ny toerana misy azy fa lasa vao maipira, lasa fahafiry tsika zao mifahatrana, efa kaiky tarika ny lohany amin'ny fahatrana maneran-tany zay, dia zao mbola hidika ihany hoe efa potika le firenena raisiny fa tsy manaiky hoe misy responsabilité avy aminay angevo zavatra io hoe simba ny lalana dia lazaina fa le camion manimba lalana, fa tsy hoe izay nge tsy nanao entretien ny lalany, le lalana nge nataona izara fa vita afaka androso ve tsika raha zany foana ny toe-tsainareo hoe tsy fantatra rao misy hoe inona ny responsabilité nareo amin'ilay zavatra, inona ny hadisoanareo fa ianareo dia olo marina foana. Zao ry Lalatina zao fa resy any Farasidy milaza indray fa nangala-bato Andriamatora Minson Menjanahary, zany zavatra solorsika zany. Dia Rajoelina tamatavy ihany koa nandresy ny kabary dia milaza fa tsy ekena ny fanodikidiana ny safidim-bahoaka, rehefa resy nareo dia resy.